lamby mamaky fakitendrombohitra ny fiainantsika ety feno lala miolaka tsy maintsy tanterahina hatraminy farany izao diantsika izao zay efa natomboka miandry ireo anjely any andanitra izao mba hiaraka idera any Jeso isika misy ny fisakanana tafiotra rivodoza nefa petra ho aminy Jeso ny fitokisanao aza mihozongozona na mety ho lavoko Jeso no mpamilinao mpanjino ny lalanao miandry ireo anjely any andanitra izao mba hiaraka idera any Jeso isika. Haleluya. Mazoa toerana tompoko. Haleluya. Dia faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray tratra inty fivoriana ny alarobia hariva ity izao isan'ny fitahiana tombontsoa manokana izay raisinao ny fahatongavanao amin'ny fivoriana tahaka izao. Andraisana fahasoavana, andraisana fampaherezana ary mahatonga antsika ihany koa manakaiky an'Andriamanitra ny famonjentsika fivoriana na ny fotoam-bavaka izany. Io zany dia mahereza foana ianao miazakazaha rehefa tonga ny fotoanan'ny fivoriana mba ho tonga aty an-tranon'Andriamanitra. Tsara ny mivavaka any an-tokantrano misy teny fikasana ho amin'izany fa mbola tsara lavitra ny mankaty an-tranon'Andriamanitra amin'ny fivoriana. Haleluya. Ten'Andriamanitra dia milaza fa amin'izao tranon'Andriamanitra izao no ndraisantsika fitsaharana, ndraisantsika fiadanana, dia manana fahazotoana hatrany hatrany mankaty an-tranon'Andriamanitra. Hivavakantsika ametraka ampelantanan'ny Tompo izao fivoriana izao mba tsy fivoriana maimainany fa mba hamangy anao indray ny fanamasina amin'ity takariva ity. Haleluya. Tsangana ritsika hivavaka ametraka ampelantanan'ny Tompo izao fivoriana izao. Ao Jesosy, ao kitaminao Jesosy, lazao isan'andro ny fahasoavany. Ao kitaminao Jesosy, ratapitra ny andronao, ho feno fifaliana ianao, ahitireo votonanao, andampasonenanao,
aoko hitaminao Jesosy, aoko hitaminao Jesosy, lazao isan'andro ny fahasoavany, aoko hitaminao Jesosy. Alleluia. Mazoe toerana tompoko. Deran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderantsika amin'izao fotoana izao. 8:500 no hira fiderana ataontsika voalohany. Aiza ianao Jesosy eo. 8:500. Mivadibady ka ny toetrandro, takona indray ndray ny masoandro, raha manarona ny aizim-beto, raiso ny tanako ry tompo, aiza ianao Jesosy io, aiza amikirako ndrao maty aho, azon-tahotra vonjeo tsy ho fefika, avy atompo tsinjovia, mampanainy eriny tafiotra, ary ny aikio mila oritra, tsy takatriny saikio fareraka, maniry famonje navy aminao, aiza ianao Jesosy io, aiza amikirako ndrao maty aho, azon-tahotra vonjeo tsy ho fefika, avy atompo tsinjovia, mila ndetika ny sambokelikio, ny onjavave tisy masiaka, to tsy hitako intsony zany atao, fainga na tompo ampio aho, aiza ianao Jesosy io, aiza amikirako ndrao maty aho, azon-tahotra vonjeo tsy ho fefika, avy atompo tsinjovia, ianao ry mpiaino vavaka,
amonjinitra dozao afaka ampanginany onja misa foka didy hitsatra ny tafiotra aiza ianao Jesosy io aiza amikirako ndrao maty ao azontaotra vonjeo tsy ho fefika avy atompo sinjovia. Alleluia, alleluia. Azotsika atsona Jesosy rehefa mandalo zavatsarotra isika, rehefa mandalo fahoriana, mandalo faninjehana, dia zao amonjy ianao Jesosy. Alleluia. Akaikin'izay rehetra miantso azy tokoa ny tompo dia izay miantso azy marina amin'ny fahamarinana. Rehefa miantso an'Andriamanitra ianao dia mamaly Andriamanitra. Alleluia. Zany mahatonga antsika hoe tena miavaka mihitsy tsika izay manana an'Andriamanitra. Tsy miady rery tsika ny amin'izao fiainana izao na dia miasarotra azy amin'ny fiainana fa miara-mandeha amintsika Jesosy. Ary tsy vitany miara-mandeha amintsika fa mitoetra ao anatintsika mihitsy Jesosy. Alleluia. 2:30 Kristy no velona ato anatiko. 2:30 Ny raparapa tao anaty aizy no tao talo lavitra ny mazava sy ny fiadanana ny foko fankehitriny dia Jesosy no velona to anatiko. Alleluia. Ny any fanantenaniza nakolombelona teny fazavany Kristy izay nanafaka fankehitriny dia Jesosy no velona to anatiko. Alleluia. Toy ny hazo na voninkazo tsy namoao talo noho ny voavonjy vaonamo ny vokatry ny fana fankehitriny dia Jesosy no velona to anatiko. Alleluia. Iza no faniriny foko hitovy aminy nami fisainana nami nizay rehetra atao
fankehitriny dia Jesosy no velonato anatiko. Haleluya, haleluya, haleluya. Tsanganantsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Atanatanao indray ny vavanao mba ho fenon'Andriamanitra ny fahasoavana, mangataha mihitsy ny anjaranao avy amin'Andriamanitra, fa tsy misy diso anjara zany amin'Andriamanitra fa zay rehetra mangetaheta dia mahazo ny anjarany. Mangataha amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra noana sy mangetaheta ny amin'ny teninao a, vokiso ny amin'ny teninao Andriamanitra, ary ampio aho, ampio Andriamanitra mba hanana fahazavantsaina ihany koa ary anetry tena manoloana ny teninao. Tsangantsika hivavaka amin'izao fotoana izao, ary roa ihany koa ny devoly izay manelingelina anao, tsy mampifantoka anao. Samy mivavaka, samy mitoetra amin'ny fanahy mivavaka, mangata aoka tena hitoetra amin'ny fifantohana tanteraka ianao a. Angataka ny anjaranao avy amin'Andriamanitra indray a, mba ho fitahina sy fahasoavanao anao indray a amin'ity fivoriana alarobia hariva ity. Hivavaka isika. Anireny foko itovy aminy, naminy fisainana naminy zay rehetra atao, fankehitriny dia Jesosy no velonato anatiko. Haleluya, haleluya. Samy mahazo toerana ary tompoko. Anatona ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ho jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko 10 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 12. Korintianina voalohany toko 10 andininy 12. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy mahita isika. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa ny momba ny fakapanahy dia asian'Andriamanitra lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Haleluya. Le andininy 12 ny iverenantsika vakina, iverenantsika vakina andraisantsika fampahirezana amin'ity takariva ity. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Ny loha hevitra izay tian'ny tompo ambarantsika indray amin'ity fivoriana alarobia hariva ity dia mahakasika ny amin'ny fampitandrimana, fananarana izay ampitondraina ny lohateny hoe ny fahalavona. Raha jerevantsika io tenin'Andriamanitra io dia fananarana,
fampitandremana izay nambarany Paoly tao anatin'ny epistily izay nosoratany ho an'ny mpino tany Korinto. Ny epistily moa dia taratasy tahaka an'iren'le olona, tahaka an'le facteur reny izay mitondra afatra, dia misy olona mitondra azy hoentina any amin'le olona andefasana. Epistily na taratasy izay nampitondrain'i Paoly ho any amin'ny fiangonana tany Korinto, ary fananarana lehibe mba hahatonga ny mpino tsy ho lavo. Aleloia! Mba maniry an'izany ve ianao raha lasanabavy? Anisan'ny zavatra anankiray izay kendreny ny mpanompon'Andriamanitra, kendreny ny fanahy masina, kendren'Andriamanitra telo izay ray mihitsy aza rehefa namonjy atsika ka nandray ny famonjena ianao, dia izao maniry Andriamanitra mba ho tafavoaka soamantsaratra amin'ny farany ianao ary ny farany andova fiainana mandrakizay. Aleloia! Zany ny tanjona kendrentsika raha mivavaka tsika, mba hahatsapa famonjena, hahatsapa fiainana, hahatsapa fanafana, ary ny farany dia izao hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa tao am-pon'ny Paoly ary, na dia lavitra aza ny toerana nisy azy, dia nametsivetsy tao anatiny, tao am-pony, ny faniriny an'ireto olona izay efa nitoriany teny reto, an'ity fiangonana efa nisokatra tany Korinto ity tamin'ny dimisionera izay nalehany, mba hijoro tsara izy ireo, mba tsy ho lavo izy ireo. Aleloia! Omenanao ary reto teboka vitsivitsy reto raha avela amin'ny fotoana, raha sitrapon'Andriamanitra ka avela amin'ny fotoana isika, dia ho jerevantsika ireo santionany amin'ireo olona izay lavo tamin'ny fahasoavana atao amin'ny baiboly, dia ho jerevantsika ihany koa hoe inona moa ny anton'izay nahatonga an'ilay fahalavona eo amin'ny fiainan'izy ireo, ary ny farany dia ny tokony ataontsika sy fampaherezana mba tonga antsika tsy ho lavo mihitsy. Aleloia! Mafimafy ny alelointsika ny amin'izany. Aleloia! Ny fahalavona dia fomba anankiray izay ataon'ny devoly izy io mba hampiala ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ilay mpino anankiray. Ny fahasoavana moa dia azo adika ihany koa hoe ny herin'Andriamanitra. Ka misy ireo olona atao amin'ny baiboly raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra, izay nialany ny fahasoavan'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra. Dao ny vakitsika ny mpitsara toko 5:7, dia ny andininy fa 7:7. Mpitsara toko 5:7, andininy fa 7:7. Ary raha vehivavy nanondana ny Samsona atory teo andohaliny, dia niantso lehilahy iray ka nampanaratra ny foto-bolo 7 tamin'ny lohany, dia voazay nampahory azy raha vehivavy, ary dia niala taminy ny heriny. Dia o raha vehivavy, amely ianao ny Filistina ry Samsona, dia nifoty amin'ny torimasony izy, ka nanao hoe hivoaka tahaka ny teo aloha aho, ka hanetsika ny tenako, kanjo tsy fantany fa efa niala taminy Jehova. Fa nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony, dia nitondra azy nidina nakany Gaza, ary namatotra azy tao amin'ny gadra varahana, ary dia nitoto varim-bazaha tao an-trano maizina izy. Mario le teny hoe
faharoapolo tapany farany kanjo tsy fantany fa efa niala tamin'ny Jehova. Eto zany dia oharina amin'le herin'Andriamanitra na le fahasoavana. Inona moa le fahasoavana? Ny fahasoavana dia izay zavatra rehetra noraisintsika avy amin'Andriamanitra, noraisintsika maimaim-poana avy amin'Andriamanitra na ara-nofo na ara-panahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany ny atao hoe fahasoavana. Na herin'Andriamanitra io, na fitahiana io, na fanomezam-pahasoavana io, na fifohazam-panahy io, na fomba fampiasan'Andriamanitra anao zany, na ny herin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao zany, ny famonjena izay noraisinao, zany ny atao hoe fahasoavana. Ary ny olon'Andriamanitra ihany manana an'izy io. Izao tontolo izao dia tsy manana fahasoavana. Ekena tokoa, mety manana talenta izy, mety manana fahaiza-manao, fa saingy ity tsy manana fahasoavana izy. Fa sambatra ianao raha lasa anabavy, raha sady mana talenta ianao no manana ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ao. Satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ka le fahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny Samsona, le herin'Andriamanitra izay nampiavaka azy, dia nataony tsinotsinona izany, natakalony fijangajangana, natakalony zavatra mora foana, fulany nofo, vokatra ilay tsy fitandremana. Kanefa Samsona dia nazirita hatrany ekibon-dreniny, nazirita hatrany ekibon-dreniny. Ary voalaza aza fa tena anisany tena nanana hery, tena tsisy mpanana mihitsy izy. Ny hery tao amin'izany Samsona izany, hatramin'ny liona azy, tena hery lehibe mihitsy ny tao amin'ny Samsona, hatramin'ny liona azy natahotra azy. Nefa biby mampatahotra ny liona, mampatahotra ny liona. Fa rehefa andeha tany ho any amin'ny ray aman-dreniny izy ndray andro ampakabady, dia mifanena tamin'ny liona tanora. Dia izao ny voasoratra hoe nosamatsamany tahaka ny fanatsamatsamaka zanak'osy. Le liona tanora zany hoe tena feno hery mihitsy Samsona. Ary voalaza azy hoe nilatsaka tamin'ny kely tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Zany hoe tena olona miavaka mihitsy zany ity Samsona ity. Ry havana, rehefa ao anatinao le ny herin'Andriamanitra, olona miavaka ianao tsy mitovy amin'izao tontolo izao mihitsy ianao. Misy marary tonga avy any, tonga ao aminao, mandrondrona ao aminao, mivavaka ianao, mametra tanana aminy, sitrana ny marary. Misy olona manana olana avy any, tonga mitady torohevitra avy aminao, mena torohevitra izy, mifanamasina mampiteny anao, mahazo vahaolana le olona. Alleluia. Misy olona azo ny devoly avy any, devoly, olona demoniaka, tonga ao aminao, mivavaka ho azy ianao, satria no le herin'Andriamanitra ao anatinao, mivavaka ho azy ianao, dia miala ny devoly. Alleluia. Zany ake mampiavaka antsika raha lasa anabavy, no le herin'Andriamanitra. Ary jereo any fa tena nitadiavin'ny devoly mihitsy zay ampiala, tadiavin'ny fahavalo mihitsy zay ampiala le herin'Andriamanitra tao amin'ny Samsona. Jereo ny andinin'ny fahadimy ao amin'ny mpitsara toko 4:12. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra nakany amin'ny ravehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy, ka izao zay itoeran'ny heriny lehibe sy izay azahoanay mandresy azy, mba azahoanay mamatotra azy ka ampahoriana azy, dia samy hanome anao sekely 100 avy izay rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, masiny ianao, lazao amiko izay toeran'ny herinao lehibe sy izay azahoana mamatotra anao, ampahoriana anao. Tanao zany, tena mikaroka mihitsy ny fahavala, mikaroka mihitsy ny devoly.
hoe ahoana ny fomba ielan'ny herin'andriamanitra ao anatinao ao, ahoana ny fomba hafana mamatotra anao, ahoana ny fomba hampiverin-dalana anao indray, ahoana ny fomba hiverenan'le olona taloha ao anatinao indray. Tena mikaroka mihitsy ny devoly ary manao fomba rehetra tous les moyens mihitsy ahafahana atonga anao a hiverin-dalana ka ho lava amin'ny fahasoavana. Samsona dia tsy naleo nitetiky ny fahavalo. Vokatra izay dia izao a, rehefa niala le herin'andriamanitra dia nanjary nandresy azy ny fahavalo, satria le herin'andriamanitra nitoetra tao amin'ny ihany mantsy a natonga azy tsy resy ny fahavalo. Fa rehefa niala le herin'andriamanitra dia nosambory ny fahavalo mora foana izy. Ary dia izao a, nanakora azy ny Filistina, namatotra azy ny Filistina, dia noentiny tao amin'ny trano maizina ny toto varim-bazaha, dia nampifalifaly azy tamin'ny alalan'ny Andriamaniny ireo andrinan'ny Filistina ireo. Nanakora ny Samsona aizy Andriamanitra ao. Rehefa miala amin'ny olona ny herin'Andriamanitra, lasa tonga hitenenan-dratsy ny voninahitr'Andriamanitra izy. Tsy izay ihany fa jereo ihany koa anie Salamo 50. Nisy lehilahy anankiray ihany koa izay nialan'ny fahasoavan'Andriamanitra, lavo tamin'ny fahasoavana. Salamo 50 dia ny 10. Salamo 150 azafady, Salamo 150, 10. Amorony fo madio aho Andriamanitra, ary avao zo fanahy marina ny ato amiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahy masina hiala amiko. Ampidio amiko ny fifalian'ny famonjenao, ary toahany fanahy mazoto aho. Mario le 150 tapany farany hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahy masinao amiko. Tsapany Davida mihitsy zany, fa niala teo amin'le fahasoavan'Andriamanitra noho ny amin'ny atsirambina izay nataony. Fotoana tokony andehanana mandeha miady, fotoana tokony andehanana mandeha manafika amin'ny fahavalo. Davida dia mipetrapetraka tao an-tranony tao an-dapany, teny amin'ny terasy tao an-trano, niadana tao an-tranony tao izy. Fotoana tokony hiambenana sy niambina Davida, dia tafatsofoka amin'izay ny tolotsain'ny devoly a namely amin'ny Davida. Moa tsy zany koa fa ny zavatra miseho amintsika olombovonjy, rehefa mahafoy ny fitobavaka ianao, rehefa mahafoy ny fiarana miangona ianao, tokony hivavaka nefa mipetrapetraka ao an-trano ao, tokony handeha hiasa ao an'Andriamanitra, tokony handeha hijory vavolombelona, tokony handeha hizara trakta, tokony hitondram-bavaka ny asan'Andriamanitra. Raha tokony hanamasy tena, satria raha mahatsiaro ny asan'Andriamanitra ianao, raha mihevitra zay an'Andriamanitra ianao, raha mihevitra ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ianao, dia tsy azo anao mihitsy ny asan'ny devoly, satria manamasy tena ianao, feno ny herin'Andriamanitra ianao. Raha tokony hiambina dia mipetrapetraka, dia milamindamina, dia tafatsofoka amin'izay ny zana-tspika ny devoly. Toy izany ary ny zavatra nazo an'i Davida, tokony handeha hiady, tokony hanohitra ny fahotana, kanefa dia namela mora foana ny fahotana hiditra teo amin'ny fiainana izy. Dia izao vokatra izay, rehefa tafatsofoka ny fahotana, ary io mihitsy ny tena tanjon'ny devoly, ny ampitsofoka ny fahotana ao anatinao ao, ampifanandrifo ota eo anoloan'ny masonao, ampifanandrifo ota amin'ny sofinao, ampiditra ota ao am-ponao. Ary rehefa tafiditra ny ota, rehefa tanteraka ny fahotana, dia izao ny voasoratra hoe fahafatesana ny tambony ota. Tena nomboka tsy nahazo aina Davida, tena nomboka tena niala le rivotry ny fanahy masina, tena nomboka maimaina izy, nanomboka tsisy famelombelomana intsony teo amin'ny fiainana, nanomboka tena mahatsapa zany hoe tena hoe very zany tsisy.
tena mahatsapa very Davida. Niala le fifaliana, niala le fahasambarana, niala le fahalemem-panahy, niala le fiadanana, ary dia io ny teny fiangaviana ataony tamin'Andriamanitra hoe ampidio amiko ny fifaliana famonjenao Andriamanitra. Aleloia! So ihany fa Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra raha lasiana-bavy aho. Aleloia! Aleloia! Ka tsy Davida ihany, jereo ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nomeria, misy an'ireto olona anankitelo reto ihany koa. Nomeria 2:12, 1:30. Nomeria 2:40, 1:30. Ary izao no niseho rehefa tapitra voalaza n'izany teny izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny ary nisokatra ny tany ka nitely azy sy ny lainy mba amin'ny olona rehetra izay anikora, ary ny fananany rehetra dia latsaka velona ho any amin'ny elo izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana izy. Kora-datana Abirama lavo tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nga vitan'izay lavo fa tena latsaka velona any amin'ny elo izy, tena tsisy famindram-po intsony, tena tsisy fanantenana intsony, tena tsy nanana fotoana hibebana intsony, latsaka velona any amin'ny elo. Kora-datana i Abirama. Fa inona moa ny zavatra nataony natonga azy tratran'izany? Inona moa ny zavatra nataony natonga azy lavo tamin'ny fahasoavana? Vakeo ny 13:12. Nomeria 2:12. Moa zavatra kely va nitondranao anay niakatra niala tamin'izay tany tondra-dronono sy tantely, ahafaty anay aty anefitra, no dia manao anay ho lehibenay koa ianao. Miresaka Mosesy izy eo. Jereo tsara ny teniny. Moa zavatra kely va no nitondranao anay niala tany amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, ahafaty anay aty anefitra, no dia manao anay ho lehibenay koa ianao. Ary koa ianao tsy nitondra anay ho amin'izay tany tondra-dronono sy tantely tsinona, na nanome anay sana tany-mboloboka ho lovanay. Hopitsironao va no mason'ireo lehilahy ireto? Ireto lehilahy ireto tsy hiakatra izahay. Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe, aza mijery ny fatiny akory ianao, tsy naka na dia biriky iray akory taminy aza aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray tamin'ny akory aza. Vokatr'ilay fimonomononana. Io fimonomononana io dia fahotana efatranainy be izy io. Efatra aty amin'ny taonjato, tsy haiko taonjato fahafiry tamin'ny andron'ny Mosesy. Ny monomonona ny zanak'Israely. Zao ny anay ny tianay, tsy anao indray ny baikobaiko anay eo. Tena ny monomonona izy ary tena nanaratsy an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Tena tsy faly, feno fimonomonona. Ary ny vokatra izay jereo ny tenin'Andriamanitra, fa tena ratsy ny nahazo azy. Niala tao amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra, niala tao amin'ilay endrik'Andriamanitra, satria vinitr'Andriamanitra, soren'Andriamanitra, dia nivava ny tany, nitely azy roa velona mba amin'ny fananany, mba mivady aman-janany. Ratsy izany ry havana. Enganay no mba ho zanak'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra. Aleloia! Tsy ho tezitra aminao any Andriamanitra fa ho faly anansoa anao sy hitanao Jehovah Andriamanitra. Anao valelo mafy be anao raha irinao zany. Aleloia! Fa Kora sy Datana sy Abirama tsisy fanantenana intsony. Tsisy fanantenana intsony. Izany na inona endriky ny fanompona ao an'Andriamanitra dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Na manam-bola ianao na tsy manam-bola,
na mahantry ianao na manan-karena na inona e toe-javatra lalovanao dia zao a maneke an'Andriamanitra foana, maneke ny fitarihan'Andriamanitra, tiavan'Andriamanitra, aza manangana fahavalo amin'Andriamanitra, aza manangana ady amin'Andriamanitra, fa zao ankatoavy ny tenin'Andriamanitra dia zao hotahian'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Aleloia, aleloia. Zavatra anankiray ihany koa raha diniantsika tsara amin'ny baiboly a, zavatra anankiray ihany koa izay mahatonga ny fahalavona io a dia amin'ny alalan'ireny eloka izay ataon'ny olona ireny. Manamarina an'izany ny Osea 4:4, Osea 4:4 dia ny 9:2, Osea 4:4 dia ny 9:2. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 1:1 sy 2. Ry Israely o, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, fa lavo noho ny elokao ianao. Mitondrà teny ianareo ka miverena amin'ny Jehovah ary manaova hoe esory ny eloka rehetra ary raisy tsara izahay, ka dia alohanay ny vatotrombolay ny molotray. Mario le teny hoe ry Israely o, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, fa lavo noho ny elokao ianao. Reny eloka izay ataon'ny olona ireny, eloka tsy fahamarinana, eloka izay ataon'ny olona mandroba an'Andriamanitra. Raha tokony andoham-pahafolon-karena ara-dalàna izy dia mandroba an'Andriamanitra. Eloka izany eo anatrehan'Andriamanitra. Eloka izay ataon'ny olona ihany koa mampivily ny mahitsy, mampivily ny mahitsy. Izany hoe raha ohatra zany hoe manan-janaka vavy ianao dia le zanako ao vavy mba maniry mba tena te handeha amin'ny fahamasinam-piainana, fa le ray aman-dreny mampirisika azy mandana manambady jentily zanaka, fa andreo dia diso anjara eo ianao, ndreo dia tsy azo anjara eo ianao, ndreo dia tatanjoka eo ianao ka tsisy akanao vady. Zany ankely le olona mampivily ny mahitsy fa zany efa milaza aminao, mampahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy aho, fa raha tena miandry an'Andriamanitra ianao, tsy misy miala-maina zany amin'Andriamanitra raha lasa anabavy eo. Mahazo ny anjaranao avy amin'ny Jehovah ianao, satria izay miandry an'i Jehovah dia hanavoany heriny sy ny tenin'Andriamanitra. Andraso Andriamanitra raha lasa anabavy eo. Aleloia. Fa raha ianao indray no mampirisika ny zanaka hoe mandehana manambady jentilisa, dia ianao ihany no sahirany eo, ianao ihany no hitondra ny azo fijaliana. Ary efa maro ny olona nitratran'izany, sahirana, mijaly, tsy afaka mivavaka, tsy afaka mamonjy fivoriana, tsy afaka mamaky baiboly, tsy afaka mamonjy fotoam-bavaka. Mampalahelo. Fahalavonana zany dia reny eloka izay ataon'ny olona ireny. Miverena amin'Andriamanitra ianao ry Israely hoy Jehovah, fa lavo noho ny elokao ianao, lavo noho ny elokao. Ny eloka amin'ny ankapobeany dia mizara roa. Misy ny eloka izay vavaka izay nataon'i Jesosy hoe raha eo mamindrafo aminy fa tsy fantany izay ataony. Inona zany dia karazana ohatrany hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Mpanotany tsy mahafantatra izay tokony ataony, manao eloka izy. Ny olom-bavonjy ihany koa dia manao eloka. Ry Israely eo, iza moa ny Israelin'Andriamanitra, ny olom-bavonjy any izany izay nanao eloka.
ka raha misy tratra nanao eloka dia aoka izy iverina amin'Andriamanitra. Izay ihany miverena amin'Andriamanitra ianao. Izay ny tenin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra aingana, mba tsy ho tratra tahaka ny kora sy datana i Abrahama ianao, izay latsaka velona tany amin'ny elo, izay tsisy famindram-po sy nanana fotoana ibeba. Ny fahalavona ihany koa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa vokatry ny tsy fiorenana tsara. Ndao ny vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 5:7 andininy 7:12. Lioka 5:7 andininy 7:12. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany izy. Koa amin'ny andro izay isehon'ny fakapana dia miemotra izy. Tsy fiorenana tsara, tsy miorina tsara amin'izay zavatra efa reny izy, tsy mahatoky an'ilay tenin'Andriamanitra, tsy manaraka an'ilay tenin'Andriamanitra, tsy manaraka an'ilay toriteny izay torian'ny mpampon'Andriamanitra. Ka raha tonga ny andron'ny fakapana tsy ampy tenin'Andriamanitra izy dia izao miemotra izy. Le fihemorana eto dia azo lazaina ihany koa hoe fiverena an-dalana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanatro. Izany hoe raha hifanandray ny famonjena ianao, rehefa mibebaka ianao ka natsapa ny fanahy masina ny toetra ao anatinao, dia oka androso foana ianao ry zanak'Andriamanitra. Aza miemotra mihitsy, aza miverin-dalana mihitsy. Aleloia! Fa misy anery olona tojo fakapana, tsy nanohitra ny fakapana fa niemotra, lavo niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary dia izao niala ny fanahy masina. Mampalahelo izany ry havana, vokatry ny tsy fiorenana tsara. Izy io ihany koa dia vokatry ny fitadiavana fotom-pampianarana hafahafa. Ndao ny jerevantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Timoty 2:4, Timoty 2:4 andininy 7. Timoty 2:4 andininy 7. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fotom-pampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny fahamarinana izy ka hivily ho amin'ny angano. Ampiala ny sofiny amin'ny fahamarinana izy ka hivily ho amin'ny angano. Ry zanak'Andriamanitra, rehefa resy lahatra ianao hoe tena tsara izao fotom-pampianarana Jesosy mamonjy izao, dia tanomafy izay anananao. Aza mirangorango any ivelany ihany ianao fa manjary lavo amin'ny fahasoavana ny ianao e. Maro ny tsy mahatoky tena intsony hoe toatra ny asabotsy indray no iziko, to tsy izy indray hono ty alahady ty, dia lasa lavo amin'ny fahasoavana any ianao, lasa mitoetra ambany lalàna indray ianao. Nefa ny Baiboly miteny manao fa isika dia tsy ao ambany lalàna fa ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Manaova aleloha mafy be no voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany. Ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao ry zanak'Andriamanitra. Aza midinao izany fahasoavan'Andriamanitra izay efa mitoetra ao anatinao izany. Hoy ny ten'Andriamanitra ny boky Noabolana 7:20 andininy 7:20, 3:20. Manambara amintsika manao hoe vidino marina ka aza midy. Aleloia! Vidino marina ka aza midy. Rehefa nandre ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianao dia aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra, aza miala amin'ny fotom-pampianaran'ny tenin'Andriamanitra intsony. Fotom-pampianarana Jesosy mamonjy izay efa nahavoavonjy ianao. Nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra Oabolana 7:20 andininy 7:20. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vidino marina ka aza midy,
dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Le fananarana anao mety olombelona tokoa ne ny hitanao mitoroteny manambara ny tenin'Andriamanitra fa ao ambadika an'ireny toroteny ireny Andriamanitra mihitsy mananatra anao mivantana. Noho izany aza tezitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao. Izany koa ny riavana ny tena tenin'Andriamanitra. Atao inona moa ny tenin'Andriamanitra manafosafo anao? Fa reny tenin'Andriamanitra izay mamela fery, manamboatra izay tsy mety, manongotra izay tsy mety amin'ny fiainanao ireny, mety hampatezitra anao le izy, mety mikitikitika ny ara-nofonao aza indraindray. Fa zao raiso ampanetretena ny tenin'Andriamanitra. Aleloia! Aleloia! Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza eto, vidino marina ka aza mity, dia ny fananarana sy ny fahendrena ary ny fahazavan-tsaina. Izany hoe tena misy fahazavan-tsaina mihitsy ao anatinao rehefa mitoetra amin'ny fotom-pampianarana marina ianao, mitoetra amin'ny fotom-pampianarana tsy misy kilema. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Aleloia! Ka hoy ny fampirisihana izay nambarany apôstôly Petera milohan'ny vavahantsika. Jereo ne ny fampirisihana izay nambarany Petera ao amin'ny Petera faharotoko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Petera faharotoko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandraho voataona ny ratsy fanahy koa ianareo ka ho lavo amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika, ho azy anie ny voninahitra mandrakizay ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany. Koa tandremo izy, sady fampaherezana izany ny fampitandremana. Tandremo fandraho lavo amin'izay iorenanareo ka ho voataona ny ratsy fanahy. Misy koa ne ny mpanota amin'ny taony. Misy fety any am-piasananao any, any am-pianarana any, tao amin'ny mpanota ianao. Andao mba handihy araka aminay. Nareo reo izany dia tsy mba manao ny fanao zao toy izao mihitsy. Nareo reo izany dia tena masina be mihitsy. Io le fotoana ny ratsy fanahy. Fotoana amin'ny mpanota. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza maneo sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny tolotsain'ny tsaraka an'Andriamanitra, na mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, na mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Salamo voalohany andimy voalohany. Misy mihitsy izany lalana falehan'ny mpanota, toerana fipetrahan'ny mpaniratsira. Ahoana ka ny fampiherezana amin'ny Petera tsika, apôstôly Petera tsika? Mitomboa amin'ny fahasoavana, mitomboa amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Aza mety ho tao amin'ny rasy fanahy ianao, aza mety ho tao amin'ny mpanota andeha hanota ianao. Fa zao voamaika azy ianao amin'izao vaninandro sarotra izao, vaninandro mampidi-doza, vaninandro mahakaiky ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra izao, voamaika tena tokony hitomba amin'ny fahasoavana mihitsy ianao. Manaova lely mafy be ianao raha mahafaly ianao izany. Aleloia! Aleloia! Mitomboa amin'ny fahasoavana, mitomboa amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Vakio ny tenin'Andriamanitra, mamonjetsy tapaka fivoriana, mamaky baiboly, miasao an'Andriamanitra. Aleloia! Hoento ambavaka ny asan'Andriamanitra. Aleloia! Inona koa ny fampirisihana zomen'ny apôstôly Joda tsika? Ny apôstôly Joda dia manambara amintsika fa Jesosy dia maharo atsika tsy ho lavo. Joda andininy faefatra amby roapolo. Aro an'izay maharo anareo mba tsy ho lavo, ary ampiseho anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Dia rao Jesosy ny amin'izany. Jesosy Kristy irery ihany no manan-kery hitoeran'ny fahafelona rehetra, hitoeran'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha manana an' Jesosy mitoetra ao anatinao ianao, raha miara-mandeha amin'i Jesosy isan'andro isan'andro ianao, raha manamasy tena ianao, dia Kristy mitoetra ao anatinao fanantenany voninahitra. Tsy ho lavo na oviana na oviana mihitsy ianao. Avy any devoly mitondra fakapana aminao,
fa tsy ho lavo mihitsy ianao e avy any devolo manakandalana anao mitondra zavatra ratsy eo anoloanao fa tsy lavo mihitsy ianao satria jesosy ao anatinao jesosy ao anatinao mpanjaka ny mpanjaka jesosy mahery jesosy ao anatinao raha lasianabafy zay natoka ny ten'andriamanitra milaza any amin'ny jaona voalohany toko 5:5 milaza manao hoe iza no maresan'izao tontolo izao afa-tsy emino fa jesosy ny zanak'andriamanitra. Alleluia. Raha manana ny jesosy ianao mandresy an'izao tontolo izao ianao, raha manana ny jesosy ianao mandresy ny fahotana ianao, raha manana ny jesosy ianao mandresy ny fahotana ianao raha lasianabavy eo, raha manana ny jesosy ianao mandresy ny asany devolo rehetra ianao ary miorooro ny hery maizina amin'ny toerana rehetra lalovanao satria jesosy mahery ny ao anatinao raha lasianabavy. Zany ary dia zao mahery aza toizo ny dianao mandro soatrany aza mijery ny lafiny makivy any ianao fa zao toizo ny dianao ry zanak'andriamanitra ary raha sindraka lavo azy ianao kosa ny devolo minazy aminao io fa lavo dia mitenena amin'ny devolo ianao aza miary fahavalo fa na dia lavo aza mbola iarina ihany aloha ny fahasoavan'andriamanitra mbola iarina ihany aloha ny vavaka ataon'ny fiangonanao ahy. Alleluia. Raha lasianabavy eo mba mivavaho an'ny hafa ihany koa ianao. Vavaka ataonao ny manangana ny hafa e, vavaka ataonao ny maharo ny sasany tsy ho lavo e. Alleluia. Joba dia nandray valim-bavaka mihezinezina avy amin'Andriamanitra satria mivavaka ho an'ny sakaizana izy. Mba mahaiza mitondra bavaka ny hafa ihany koa ianao. Alleluia. Alleluia. Ary raha sendra lavo ihany koa ianao a, satria ohatra amin'Andriamanitra tsy dia fanaka volamena na vola fotsy ihany fa misy mifanaka hazo, misy mifanaka tanimanga, ao ny sasany omemboninahitra, ao ny sasany alaimbaraka. Raha sendra ka lavo ianao noho ny kitoto atsirambona dia jereo any ny ten'Andriamanitra ny boky ny Apokalipsy e. Apokalipsy toko 2:5. Apokalipsy toko 2:5. Koa tsarovo izay nitoeranao fony sombola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao fainganao ka mindra ny fitoeran'ny jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Zany hoe rehefa diniantsika tsara zany ny ten'Andriamanitra, raha misy olona lavo amin'ny fahasoavana dia oka izy verina angakaingana dia ny mbola velona verina angakaingana amin'ny fitiavana voalohany. Alleluia. Tsarovo indray le ianao tia ny tenin'Andriamanitra, tsarovo indray le ianao le voanatao batisa na fanafohiny, tsarovo indray le fotoana izay ianao tia vavaka na hery mivavaka mamonjy fotoam-bavaka tena mirehitra ny tsy niafo ny fanamasina tao anatinao. Tsarovo ny toeranao i Jesosy fony sy mbola lavo ianao. Alleluia. Alleluia. Faran'izay vakina amintsika dia izay ambaran'ny apôstôly Petera hivavakatsika. Petera 2:1-10. Petera 2:1-10. Ary amin'izany dia mahazo toko kokoa rahalahy anao izay azahoana antoka ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo fa raha manao izany ianareo dia tsy ho lavo mihitsy. Ataovy azo antoka ny fiantsoan'Andriamanitra anao hoe voavonjy ve asa tsy voavonjy. Ataovy azo antoka ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fifidianan'Andriamanitra anao ianao io ny ka zanak'Andriamanitra. Raha tonga ny fakapanahy, tonga ny asan'ny devolo, tonga ny fahotana manoloana anao dia tsarovy. Zany hoe zanak'Andriamanitra e, zany olona efa mifidin'Andriamanitra e, zany olomba fidin'Andriamanitra e, zany efa mifidin'ny rano Jesosy e, zany manana anarana voasoratra any amin'ny boky ny fiainany e. Fa raha mahatsiaro sy misaintsaina zany ianao dia tsy ho lavo mihitsy ianao ry zanak'Andriamanitra ary andresy foana ianao na aiza na aiza toerana misy ianao. Vavaka arytsika amin'izao fotoana izao a, efa amelohan'ny vavahantsika dia ataontsika ilay hira mahafinaritra be iny a, 700 andehantsika hitoetra eo amin'ny aloko ny elatry ny sotoa ahatonga antsika tsy ho lavo mihitsy raha lasy anabavy. Mba maniry an'izany ve ianao raha lasy anabavy? Alleluia. 700 ary amin'ny 9 fahatelo tsika dia andohalika hivavaka. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra.
ao amin'ny lalina no iantsoko anao any apara ny tanikio mandrenesay tompo eo amin'ny halokiny elatra no ialofako Jesosy mandrapala sany loza ka fakany taotro mamindra foa mikyo mamelany loko azamafo iaire faekeony fifonako eo amin'ny halokiny elatra no ialofako Jesosy mandrapala sany loza ka fakany taotro andohalika ivavakintsika ianao Jesosy efa nanome toky fa tsy misy mahay marombaka azy eo ampelantanan'i Jesosy raha lasianabavy ao mivavay ianao amin'ity hariva ity ary raha sendra lava ianao raha sendra nivily ianao miverena amin'Andriamanitra ty ianao Jesosy te hitahiry ianao amin'ny fahasoavana izy maniry izy mba ho tonga ny fiainana mandrakizay ianao maniry izy mba ho kristianina mpandrisy ianao maniry izy mba ho kristianina mahery ianao maniry izy mba tena kristianina tia an'Andriamanitra ianao tsy ho lavo mihitsy tsy ho lavo mihitsy na inona zavatra miseho sy midolo ny fiainanao dia ho tia an'Andriamanitra foana ianao hanana fahasotoana hitady an'Andriamanitra hivavaka amin'Andriamanitra foana ianao tsy ho lavo amin'ny fahasoavana mihitsy pala sany loza ka fakany taotro